Verentsika ny makasika ny mandidina ny aretina Covid-19 dia nanaovana fanadiovana voabe ny tsena ny namotana androany ho fiadina amin'ny aretina Covid-19 ny tanana anadio ny faritra misy azy ny mpivarotra na mafisina ihany koa ny fanetanana rehetra mivezivezy ao an-tsena mba hananja ny fampiasana ny arovava orona hoy ny delegen'ny tsena ny tanana ihany koa ny rehetra mba tsy hivezivezy ao an-tsena raha tsy tena misy ny antony mazava toy izao ny fanampanazavana. Manentana olona zay amizao manena ny isan'olona zay miserasera eto amintsena satria ny fahamaroan'ny olona ihany koa mety hoe teraka fisiana aretina miezaka am'izany ihany koa zay amizao zany hoe manentana no sady mampianatra ny olona hoe ho an'izay olona tena andeha hividy zavatra eto amintsena no mba mivoaka aty satria manentana foana zay amin'ny alalan'ny mégaphone isan'andro ny hery misy eto solotenan'ny commune solotenan'ny mpivarotra solotenan'ny tompona rehetra fandriampahalemana dia ny solotena amin'ny fanadiovana eto amin'ny tsena namotana manaraka ny fanaovana kasibosy obligatoire rehefa andalo eto amin'ny tsena anao rehefa iserasera eto amin'ny tsena tsy maintsy manao kasibosy anao zay aloha manaraka dia ry zavatra rehetra manodidina zay ny manaraka androany teboka faharoa nanao fanadiovana faobe zay beko midina avy any amin'ny be ny tanàna dia hoe mila madio ny tanàna satria anisan'ny tena ilaina anaty zao aretina zao ihany koa ny mba hafahadiovana ka androany ny commune tonga eto manadio tanteraka mihitsy diovina ny tsena sasana madio asiana fanafody